Ry havana, ny ten'Andriamanitra izay arahantsika mizara dia nalaina avy tao amin'ny filazatsarany Matio. Matio 7:12 ovakitsika manomboka amin'ny 4:20 hatramin'ny 20:20. Matio 7:12 4:20 hatramin'ny 20:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho ny tonga tany amin'ny tany izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe avy taiza re no nahazo an'ilay ity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy le ity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anarany reniny, ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny? Ary ny anabaviny moa tsy eto amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza no nahazo an'ilay ity izany zavatra rehetra izany? Ary tafitohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Amen. Iara-mivavaka isika. Ampitomboy ny finoanay anao ry Tompo, ka hiasa aminay ny fananao masina, isehoan'ny fahagagana amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro ary ahitana ihany izany. Aza atao anisany mijery tavan'olona izahay fa hijery anao kosa izay ao anatin'ny olona tsirairay. Misaotra ry Tompo. Amen. Ten'Andriamanitra izay efa fandrentsika raha ity teksta eto ity. Indrindra ny tapany farany any amin'ny 7:20 izay milaza fa tsisy mpaminany masina taniny. Izay ny fomba fitenitsika. Rehefa tsy mahita ny fanajana izay tokony na eritreretintsika ho tandrefy atsika ao amin'ny tanàna ny aviantsika na ao amin'ny fianakaviantsika na amin'izay olona tena namana akaiky mifanerasera amintsika. Dia hoe tsy masina taniny mpaminany tsy masina taniny. Misy dikany hafa ny filazany Jesosy Kristy Tompo io teny io eto. Ny fijerena ny olona amin'ny lafiny maha olona azy. Zay ny fijerena ny mpiarabelona amin'ny lafiny maha olona azy dia manakona. Manakona an'Andriamanitra tsy ho hita. Jerentsika kely ny tantaran'i Jesosy Kristy. Teraka tao amin'ilay tanàna kely Nazareta, eo an-tampony vohatra, somary karakaina, be vatovato, mety olona tsy mihoatra ny 500 ny mponina teo tamin'izany. Avy tany Galilia, ilay toerana fahatongavan'ireny mpanao grevy ireny. Tsika nisy an'ilay Galiliana nakany Jerosalema nahatra ny fanatitra dia nivonoiny Pilato tao. I Galiliana dia anisan'ny fantatra amin'ilay hoe mpikomy tamin'ny fanjakana Romanina. Tany ny avean'ny Tompo amin'izany faharitra izany. Dia rehefa mijery azy ny olona teo, ilay Galiliana, ilay avy any Nazareta, dia mijery avy hatrany hoe inona ny tarehany, olona manao ahoana izany. Jereo moa izany na ny mpianatra fotsiny. Jereo no natao mpianatra. Rehefa nanao fahagagana ny Tompo, nanao zavatra rehetra natao ny fampianarana, dia hozy izy hoe iza moa no ahafantaranareo ny zanak'olona. Izay nataon'ny mpianatrany. Ataonareo hoe iza moa ilay zanak'olona. Dia diso mandeha ilay fahalalana, ny sasany nanao hoe Jaona io, Jaona mpanao batisa. Sasany na hoe Elia, sasany na hoe Jeremia. Nijery tonga dia nanana fahafantarana avy tany ivelany. Izay no eritreretiny hoe ity, io Jesosy Kristy izay fanerasera amintsika io dia ny fiverenany ireny olona tany amin'ny testamenta taloha ireny indray. Ho lasa nofo. Dia izay zavatra rehetra nataon'ny Tompo dia ampitahainy amin'izany. Ny asa nataon'i Elia io, ny asa nataon'i Jaona mpanao batisa io, ny asa nataon'i Jeremia io, ny asa nataon'ireny mpaminany taloha ireny io. Dia takona ilay fahitany maha-Andriamanitra azy. Takona. Rehefa nanontaniana moa dia nanontanian'i Jesosy Kristy ny mpianatra hoe ary nareo manao aiza? Samy nihanahana ihany koa neto amin'ny voalohany. So ihany fa nisy any i Petera, le izy le sahasaha iny moa.
Izy tonga dia niteny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Izany hoe nanomboka teo dia nisokatra ny mason'ny mpianatra hoe i Kristy, ity ilay Mesia izay nandrasana fa tsy mpaminany fotsiny. Ary zany ny fampianaran-diso izay ahelo ny fiangonana izay tsy kristianina dia izay mampianatra fa tsy Andriamanitra Kristy fa anankiray amin'ireny mpaminany ireny, na mpampianatra lehibe fotsiny tamin'izany andro izany. Ny tena fanekem-pinoana mafy sy matanjaka ary marina dia io natao ny Petera io hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Avy tamin'ny fanahy masina no ahafahantsika manonona an'izany fanekem-pinoana izany. Matetika tsika ry havana raha vao maheno olona hoe ianona, lasa pastera hono ianona, na lasa mpiandry hono ianona, lasa diakona hono ianona, lasa katekista hono ianona. Iza fa izy zany e. Le mpiaraka sotro tamintsika taloha izy le zanak'le rangapana ho afera tôbila tetsy iny. Ianona ka le saika vadiny ianona. Mijery an'le tantaran'le olona taloha daholy. Zany no jerena. Ary vao mijery an'iny dia tsy te heno intsony ny hafatra hoentin'iny olona iny, ny hafatra izay mpitondran'Andriamanitra n'iny olona iny. Indraindray raha toroteny le olona na mampianatra le olona na eny fotsiny dia manaja ny olona rehetra dia anao tonga dia ahoana lesy e. Dia ozy ny olona sasany amin'izay manino izy no ataonao lesy? Niaraka nitombo taminay io, niaraka nianatra ny anay, niaraka nanao baolina tery ananiny ery. Tsy misy mahadiso le fanaovana lesy sy ny namany. Fa raha ohatra makany amin'izay no fijerenao an'le olona, ilay tantara taloha, fa tsy mijery ny zavatra ataon'Andriamanitra aminy sy hafatra ampitondrain'Andriamanitra azy amin'iny fotoana iny dia very anao zay. Very anao zay. Indraindray tsy haintsika ny manavaka ny ara-pianakaviana sy ny araka an'Andriamanitra. Jereo nefa ny ankamaroany reny fianakavian'le mpitoriteny na mpitarika fivavahana reny tsy dia hitanao firmanao akory. Efa zatra ny zareo mantsy le izy. Efa zatra ny zareo io. Indraindray koa misy milaza ny zanaka pastera saika maditra. Tsy maditra manao akory koa le zanaka pastera, za zanaka pastera. Fa misy koa le fijerena le zanaka pastera tokony ho amin'izao toerana ohatrohatr'izao zao no misy azy. Dia rehefa tsy mahatratra an'iny izy dia zanaka pastera io Na indraindray koa misy koa le zanaka pastera dia petraka amin'le toerana ambony tsy miarahaba olona, tsy miresaka aban'olona nay zanaka pastera indrindra somary tsaratsara toerana zay koa le toerana misy an'le pastera dadany na le reniny. Tsy izay nametrahan'Andriamanitra antsika ry havana. Hijery ny tena hevitra, hafatra, hoentiny olona io amin'ny fiainanao. Zay. Hijery hamantatra ny hafatra hoentiny olona io ao amin'ny fiainanao. Hijery ny ten'Andriamanitra izay mpitondran'Andriamanitra azy ao amin'ny fiainanao. Jereo le mpianatra anankiray Natanaela. Saika tsy lasa mpianatra Natanaela raha tsy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Saika tsy lasa mpianatra izy. Satria Filipo raha vao nahita ny Natanaela dia nanao taminy hoe hitanay ilay nisoratany Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratana tao amin'ny mpaminany. Dia Jesosy zanak' Josefa avy any Nazareta. Dia ozy Natanaela. Fantatra izany Nazareta sy Galilea izany ry Filipo mba misy zava-tsoa ve avy any Nazareta, hitanao? Dia fa tsy te hanantona sady any tompo izy. Indraindray fotsiny vao misy anarana tanàna fotsiny tonona amintsika dia efa tsy taitra. Zareo misy mampalahelo indraindray vao misy olona avy tany an-dafy. Toriteny ary anana ry anona avy tany an-dafy na olona tsisy raha tsy mampiomely izy. Dia tonga dia avy tany an-dafy zao. Na vao jerena fotsiny ianona manana doktora na mpianatra tao hampianatra ao, tonga ny olona manana doktora izy iny. Nefa misy olona tsy nandihan'izany akory. Jereo ny apôstôly Paoly amin'ny boky Galatiana. Apôstôly Paoly anie Jesosy Kristy tena nampianatra azy. Tsisy resaka doktora zany tany. Indraindray tsika mijery fotsiny avy taty ivelany dia manao an'le fitsarana. So ihany fa mandefitra Jesosy Kristy afa-ratsy izany Natanaela ty tavela. Sika nataony ary rehefa izany ary no ataonao rangarô dia fa any ianao zany e. Tsisy zava-tsoa avy taty e. Ny an-danitra mifankahita. Tsy manao an'izany tompontsika. Natsony izy hoe mbola tsy nresaka taminao Filipo dia efa hitako any ianao ry Natanaely.
teo ambany io azo avy avy io mety namaky ny toranga namaky lalàna nataonao teo andao anaraka aky. Mahafinaritra zany fahasoavana ataon'ny tompo zany. Na dia manana zany fitsarana ivelany zany tsika dia manantona mandrakariva ny tompo. Aza mitsara ivelany. Indray mahavariana ihany mijery misy zavatra posten'olona amin'ireny social media reny. Dia tsy le vetikafatra ny jeren'ny olona fa jereo le commentaire-n'le olona e. Indray mijery any olona mitoriteny no jerena eo dia ozy ny commentaire-ny sasany tsara be zany alitara zany. Tsy le toriteny, tsy le hafatra no eno. Mampianatra le mpampianatra dia le olona indray mijery any anany hoe fa nga manao fanamiana ohatran'io tsika le fiangonana ohatrohatr' izao. Misy zao tonga dia mijery ana amin'ity akanjo anaovako ity fotsiny anga lasa besopy koa le rio manao akanjo ohatran'io. Dia tsy maheno an'le hafatra. Tsy maheno le tenin'Andriamanitra fa variana amin'le ivelany. Tahaka an'le olona anankiray izay nihinana kraby, drakaka. Dia lafo be ny vidiny dia hoe aleo atomboka ho antsika avy tamin'le tongony aloha. Dia nihinana an'le tongony iny. Rehefa hoe afara any vao hohanina le ao anatiny ka ivokin'le tongony. Dia tsy nahafihinana an'le tena izy. Indraindray tsika dia vokin'le odiny le karakasy iny. Lany andro amin'iny eo dia tsy maheno an'le tena hafatra avy tamin'Andriamanitra. Ry havana. Jesosy Kristy ny aina an'izany. Ozy izy hoe mpaminany ozy izy tsy masina amin'ny taniny. Avy nampianatra momba ny fanjakan'Andriamanitra izy amin'ity Mateo 7:10 ity. Ary rehefa tonga teo amin'ny taniny izy talanjona ny olona. Talanjona ny olona nijery avy taiza ity. Dia ozy io ny zavatra nitombo teto io. Boa kely teto amin'ny tanàna teto ane io. Zanak' Joseph io e. Zao ny anaran'ny reniny, zao ny anaran'ny anadahany, zao ny anaran'ny anabaviny. Zany no mahazo antsika indraindray. Mijery an'ilay olona. Fa tsy mijery an'le hafatra avy tamin'Andriamanitra. Ry havana, misakana ny fahagagana tsy rotsaka aminao ny tsy finoana. Misakana ny fahagagana tsy rotsaka aminao ny tsy finoana. Rehefa hitan'ny tompo fa variana nijery ny lafiny ara-nofo reto olona reto dia inona nataony? Tsy nanao asa lehibe maro teo intsony izy. Tsy nanao asa lehibe teo izy noho ny tsy finoana ireo. Raha vao manomboka mijery olona isika, mijery ny mombamomba n'iny olona iny isika dia mijanona aminao ny teny faminaniana rehetra. Mijanona tsy ho aminao ny asa lehibe izay ataon'Andriamanitra aminao. So ihany fa mamela heloka izy. Zareo ny apôstôly Paoly ane tantarany fiainany. Za nanao an'izao zao. Za nanenjika ny fiangonana. Za teo tazona ny akanjon'ny olona mpitoraka vato any Stefana tamin'iny fotoana iny. Za nanenjika nanao an'izao ary tena andalana haka taratasy hamongorana ny fiangonana noho ny sehoany Jesosy Kristy tompo hoe Saoly, inona no ataonao? Maninona no manenjika ianao? Tantarainy Paoly daholo ny fiainana fa ozy izy hoe ataoko fatiantoko reny. Efa nialako reny. Paoly olom-baovao azaho. Apôstôly ny jentilisa azaho. Niova ary jereo. Ny ankamaroany epistilitsika ane soratana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Aza mandany andro mijery sy mitsara mpanompon'Andriamanitra na ny mpitondra ireny hafatra ireny ry havana. Fa misakana ny asa lehibe izay ataon'ny tompo amin'ny fiainanao izany. Aoka ho anisan'izay mino ka ankalaza ny voninahitr'Andriamanitra. Ho azy rery ihany ane. Fanjakana sy ny hery ary ny haja. Zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.